sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier. Manerana an'izao tontolo izao ny fanahin'ny Tompo ao aminy avokoa ny zavatra rehetra ary hainy daholo ny karazam-pitenena na aleloia. Mbola ankafaliagna hatrany no entinay miarahabantsika jiaby fa nahatratra an'izao Alahady PANTEKÔTY izay nkalazan'ny fiangonana ny hidinan'ny fagnahy masiny tamin'ireo apôstôly fahiny ary mbola hidinan'ny fagnahy masiny ihany koa amintsika voaka kristianiny ankehitriny. Alahady PANTEKÔTY ny lohahevitra izay naroson'ny fiangonana ho antsika iniany dia ny hoe mpankaheri sy mpagnazava ary mpampiavagna ny fagnahy masiny. Itsakotsakoantsika tsara izay ny lohahevitra zegny dia andeha hivakigny amintsika ireto vaky teny telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika ary misy fampianarana avy amin'ny ray aman-drenitsika dia son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson izay efa mazatra atsika arahantsika hito amin'ny radio Fagniry isana Alahady ke asaigna ampitiavagna mpagnajagna atsika mba aharitra tandregny izay toriteny sy fampianarana hatramin'ny farany. Indrindra fa ho anao zay tsy afaka mandeha miangogno agny am-piangonana ke tsy afaka mamonjy ny sorana masin'ny Alahady fa mitandregny ny radionao ao an-tragno ao dia mirary soa ho anao zay ekipan'ny radio Fagniry ary mirary PANTEKÔTY sambatra ho antsika jiaby. Ka ny vaky teny masina voalohany amin'izay dia boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Samy fen'ny fanahy masiny izy rehetra ary nanomboka ny teny. Noho ny tonga ny andro PANTEKÔTY dia tafavory tao amin'ny tragno anankiray ny apôstôly rehetra ary tampoka inzay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra ny fofofofo mafy ka nahenika ny tragno ny toerany. Sady nisy lela maro mitarihy afo niseho taminy sy nizarazara nipetraka teo amboniny tsirairay avy ka fen'ny fanahy masiny izy rehetra sy niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenany ny fagnahy masiny azy avy. Ary nisy jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerosalema avy tamin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. Noho nahare zany izy ireo dia nidodododo marobe ka vaky hevitra izay tsy izy fa samy nandre azy ireo ny teny ny fiteniny avy izy rehetra. Gaga sy talanjona izy ireo ka vaky nanao hoe endre tsy avy any Galilea daholo va ireo miteny ireo. Ka nahoana ary ity isika no samy mandre azy miteny ny fitenin-drazantsika avy dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita sy ny mponina any Mesopotamia, Jodea, Kapadosa, Ponta, Azia,
i Frigia, Pamfilia, Egypta, ary ny any Libia akaikin'ny Sirena, sy ny vahiny avy any Roma na jody na proselita, ary ny any Kreta sy ny Arabo. Dia ahoana no samy mandre azy ireo milaza amin'ny fitenin-drazantsika avy ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra isika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Isaory ny Tompo ry fanaiko, lehibe aoka izany ianao ry Tompo Andriamanitra, izay mitafy fahamendrehana sy fiandrianana, mifono hazavana ho toa akanjo. Ianao nandraikitra ny tany tamin'ny fanorenany mba tsy hietsehany mandrakizay. Ny ranobe no toa bodifotsy narakotra ho azy, ka nianina teny an-tampony vohitra ny rano. Nampiboika loharano teny andohasaha ianao, sy nitarika azy ho eny anelanelam-bohitra, hitoeran'ny vorony lanitra eo amboniny, ka hikarantsana-ny anaty ravinkazo. Ndre miamaroany asanao ry Tompo, sady vita ampahendrena avokoa. Ny tany henika ny harenao, isaory ny Tompo ry fanaiko. Salamo fahatelo amby zato. Vakteny masina faharoa, taratasy voalohany masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto, ny toko faharoa ambin'ny folo. Fagnahy iray ihany no nanaovagna batemy antsika rehetra, mba ho vatagna iray ihany isika. Ry kristianina havana, tsy misy afa milaza hoe i Jesoa no Tompo, raha tsy amin'ny fagnahy ihany ny fagnahy. Maro samihafa ny fanompoagna, nefa ny Tompo iray ihany, ary maro samihafa ny asa, nefa iray ihany Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Samy omena ny fanomezana maneho ny fanahy Israelay avy, mba hahasoa ny be sy ny maro, fa toy ny maha iray ny vatana na dia marantsana aza, sy toy ny maha vatana iray ny rantsambatana na dia maro aza izy, de toy izany koa i Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovagna batemy antsika rehetra, mba ho vatana iray ihany isika na jody na jentily, na mpanompo na tsy mpanompo, ary fanahy iray ihany no nampisotroana atsika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, uia ye, raisina intenzanare, batemi masina simaera, alleluia, 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 uia ye, raisina intenzanare, batemi masina simaera, alleluia. Evanjely masina nosoratany masindahy Joany ao amin'ny toko faharoapolo, ny andininy fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tahaka ny nandahany raiko ahy no anerahako anareo koa, raiso ny fagnahy masiny. Ny harivan'ny paka ilay andro voalohany amin'ny herignandro, raha nirindrigny ny varavaran'ny tragno nivorian'ny mpianatra noho ny fahatahorana ny jody, de tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe, homba anareo aneny fiadanana. Noho ny efa nilaza izany izy, de nasehon'azy ireo ny tanany sy ny tratrany, ka faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo.
dia hoy indray izy tamin'izy ireo: ombanareo ane ny fiadanana, tahaka ny naniraha niraiko ahy no anirahako anareo koa. Rehefa nilaza izany izy dia nitsaoka ka nanao tamin'izy ireo hoe: raiso ny fagnahy masiny, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela, ary izay ho tananareo dia ho voatana. Izany ary kankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, azo lazaina fa fankalazana ny fahaterahantsika vita-pady misiraikiraiky ny anyty, zany hoe sady mahasiaro na terasika ho anisan'ny fianakaviamben'Andriamanitra, olo raika ao amin'Andriamanitra isika amin'izao PANTEKÔTY zao, anniversaire zany. Ary araky ny averimberisika matetika dia ny fankalazana hoy isika dia sy hoe fahatsirovana fosiny fa no ny asan'ny fanahy masina. Izay indrindra no ankalaza isika ny anyty, no ny asan'ny fanahy masina dia miditra tanteraka amin'izay fankalazana izay isika, zany hoe mankalaza ny fahaterahan'ny eglizy, olo raika an'Andriamanitra, fianakaviamben'Andriamanitra isika. Ka ny azo asongadina voalohany zany dia izay fahariana vaovao vokatry ny fanavotan'ny Kristy, zay nandrisy ny rasy rehetrarehetra, nandrisy ny fahotana, lay fahotana nangeza ary mangeza antsika raha sy ao amin'ny Kristy sika, vokatry ny fahotana tamin'ny fototra lay nandavany Adama sy Eva, ka no ny fakapana ka nahatonga azy ireo sy ao anivon'izay fianakaviamben'Andriamanitra izay, ka izay indrindra nefa Andriamanitra ray be famindrapo, ka naniraka ny Jesoa, i Jesoa nanolotra ny ainy, nandresy ny rasy rehetra, ka nandalo ny paka, nitsangako velona ka napiditra atsika mianakavy ao anatin'izay fianakaviana n'Andriamanitra izay. Zay no hira ataosika ao ny voan'ny lapan'ny lanitra, dia tanteraka tokoa izany amin'izao PANTEKÔTY zao, zany hoe no ny asan'ny fanahy masina dia zanaka nasangan'Andriamanitra isika, ka ola raika fianakaviamben'Andriamanitra. Sambatra aritsika ry kristianina havana, namaly ny anson'Andriamanitra, izay koa ny zavatra tsara asongadina ry kristianina havana. Tsy manery i Andriamanitra, sy manery antsika izy, fa ny safiditsika no mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra, mianso asika Andriamanitra, manolotra ny fanahy masina izy, manolotra ny finoana izy, fanomezan-dehibe no atolotr'Andriamanitra ho antsika, ka anjarasika no mandray an'izay fanomezana izay, ka mamaly ny anso. Ary zay tokoa ny finoana averimberisika matetika izay mandray isika, nefa no ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa dia mamaly ary dia mahafoy manolotra ny ainsika, ary dia izay ny batemy, ary izay ny vokatry n'izao fankalazana ataotsika izao, ka tonga olo raika isika, fianakaviana raika ao amin'Andriamanitra. Fahasoava-dehibe zany no ankalaza isika amin'ity andro anio ity, ka faly miarahaba ansika siraikiraika avy amin'izao fankalazana ny PANTEKÔTY izao. Izay no hevi-dehibe izay asongadina amin'izao fankalazana izao, olo raika ao amin'Andriamanitra isika, noho ny asan'ny fanahy masina, ka noho ny finoana ary dia mamaly ny anson'Andriamanitra isika, mahafoy,
ka manokana ny tenantsika mivelona ny mahazanak'Andriamanitra antsika, ka izay no iainansika ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro no ny asan'izay fanahy masina izay. Ka izay no idirasika amin'ny hevitra faharoa ankalazaisika amin'izao Pantekôty izao, ary asongadiny ireo tenin'Andriamanitra telo aroso ny eglizy amin'izao fankalazana ny Pantekôty izao. Ny vakiteny voalohany ary amin'ny asan'ny apôstôly resika sara fa no ny asan'ny fanahy masina dia nandray ny tenin'Andriamanitra araky ny fiteniny avy ireo rehetra tao Jerosalema, sy hoe nisy dikateny simultané na hoe ipiera nahay ny fitenin'ireo foko marobe zay nitainisana amin'io vakiteny io, sy hoe nahay an'izay ireo na koa hoe nahay ny fiteniny ipiera ireo vahoaka tao Jerosalema, fa noho ny asan'ny fanahy masina mampiombona mahatonga olo raika dia nahazapa ireo, indrindra araky ny voasipaka mazava sara ao amin'ny vakiteny io, fa indrindra ireo izay vonina namaly ny anso ka afaka nandray ny afatr'Andriamanitra araky ny fiteniny avy izy ireo. Dia izay koa ry kristiana havana, noho izay fiombonana izay dia afaka mandray ny tenin'Andriamanitra isika, ary manilo asika zay tenin'Andriamanitra izay, manilo asika ny eglizy izay isoloany Piera eto ry kristiana havana. Fahasoavan-dehibe tokoa izao mahahery olo raika asika izao, ka ilay nofinofy izay nandrandraina mandrakariva amin'ny nanovana ny tilikambo ny mba hahafana manakatra ny lanitra, dia tanteraka amin'izao nofinofisika olombelona ny mba iray tokoa, ka ao amin'Andriamanitra vokatry ny fanahy masina no ahafahasika miombona ao amin'Andriamanitra. Ka io no antitra teriny ny vakiteny faharoa dia ny taratasiny masindahy Paoly ho an'ny kristiana tany Korinto. Vokatry n'izay fanahy masina izay dia afaka manambara fa olona raika ao amin'Andriamanitra tokoa isika, zany hoe izy soa no tomposika manolotra ny tenantsika, zay ny vokatry ny finoana ho isika, manambara isika ary vonina manokana ny tenantsika, ary dia manolotra ny tenantsika mahafoy, ary zay mahafoy ho an'ny Kristy ka mivelona tahaka ny Kristy, ary sisy misahatra isika ny mamerimberina an'izay ny teny hoe kristiana dia avy amin'ny Kristy, zany hoe isika mamaly amin'ilay anson'Andriamanitra entaniny fanahy masina isika, ka manambara fa i Kristy no famonjena ao ansika, i Kristy no tombontsika, ka na dia maro samihafa aza ny fanompoana, zany hoe ny fiainana maha-kristiana ny fomba anehoasika n'izay maha-kristiana izay, ary zay no irahina indrindra dia maneho amin'ny fiainantsika araky ny talentasika tsiraikiraiky, zany hoe mahafoy isika manolotra ny ainsika, dia manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra amin'ny asa andavanandro amin'ny fiainansika andavanandro. Ary io no antitra teriny i masindahy Paoly na maro samihafa aza ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina dia iray ihany ny fanahy masina, na maro samihafa aza ny fomba anehoana an'izay amin'ny fanasoavana ny maro, dia
iray ihany zay ny fanahy masina manentana antsika izay, fa fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika hoy masindapoly, zany hoe mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra ka na zody isika na gentily na mpanompo na sy mpanompo dia iray ihany ny fanahy manentana antsika ka mahazanaka Andriamanitra asika. Vokatry ny fampanantenan'i Jesoa zay hoy ny evanjely zay renesika ao amin'ny masindazoany toko 20 ka maniraka sika ary ny fanahy masina izay tokoa ry kristianina havana. Matetika isika no manontany ahoana no ahafantarana fa miasa ny fanahy masina eo anivosika ny fanahy masina, manana an'izay fanahy masina izay isika entany ny fanahy masina. Ahoana no ahafantarana an'izay? Voalohany, ny asan'ny fanahy masina le nilazaisika teo am-piandohana dia ny mampiombona ny fanahy masina. Raha misarasaraka isika, raha manilikilika isika, raha manavakavaka isika dia fataro fa sy asan'ny fanahy masina izay fa asan'ny demony. Ireny fampisarisarana, ireny fadifady sy ireny fanariana ny zavatra maro samy, ireny fanilikiliana zavatra ny olona samihafa ireny dia manam-pirofo fa sy ny fanahy masina ny manentana antsika. Raha atao amin'ny teny hafa aza dia ny fady ho an'ny fanahy masina dia ny fahotana, ary ny fahotana ny asan'ny demony dia ny mampisaraka asika, ny manilikilika asika, ny mampiditra asika amin'ny fakapanahy. Ka ny ahafantarana ary fahintan'ny fanahy masina isika dia ny miombona. Ny fahafantarana faharoa dia isika afaka milaza araka ny voalazan'ny masindapoly fa i Kristy no tompo, i Jesosy no tomposika, ka na dia maro samihafa aza ny fanomezan'ny fanahy masina dia iray ao amin'ny Kristy isika. Fanomezan'ny fanahy masina no mahatonga asika ho zanaka Andriamanitra, andresasika ny batemy. Ka izay indrindra araky ny fampianaran'i Jesosy ao amin'ny evanjely, ny ahafantarana fahatelo fa fanahy masina no manentana antsika dia ity: ny fanahy masina sy mikombona. Lay fiombonana olo raika sy hoe mikombona fa maniraka asika. Ary dia izay Jesosy ao amin'ny evanjely. Ka lay fiadanana vokatry ny fiombonana, lay fanomezana fiadanana omeny Kristy asika amin'izao PANTEKÔTY izao, sy ho asika fa ho zarao eo manodidina. Ary zay i Jesosy mpiarabelona amintsika, averimberisika tamin'izao Paka izao, fa isika indray ary amin'izao PANTEKÔTY izao no Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika, ka maniraka asika tokoa ary Jesosy ry kristianina havana. Isika izao, isika tsiraikiraiky no Kristy mpiarabelona amin'olona eo manodidina antsika, ka maniraka asika izara ny hafalian'ny Paka, izara ilay fiadanana nampanantenany antsika. Ary isaky niseho izy nandritra n'izay Paka izay dia manambara n'izay fiadanana izay, manolotra n'izay fiadanana izay. Ka anjara asika koa ary ry kristianina havana no Kristy mpiarabelona mizara amin'ny olona ny vaovao mahafaly, izany hoe hahatonga ny olona koa ho zanak'Andriamanitra iaina ao anatin'ny fiadanana. Ka ny fanahy masina no mankahery antsika araky ny voalazan'i Jesosy. Ka lay fanahy pankahery no manosika asika ary izara an'izay. Ny fanahy masina manazava asika ny zavatra rehetrarehetra no anambara amin'ny mpiarabelona. Ary indrindra ilay fanahy masina mampiombona antsika no hatonga asika koa ary ho mpampihavana tahaka an'i Jesosy mpiarabelona amintsika. Isika no
mpiarabelona amin'ny manodidina ansika. Isika no mitondra ny fahazavan'ny fanahy masina, isika no mitondra ny fiadanana, isika no zary mpampiavana amin'izao. Ry Jesosy Tompo, misaotranao zahay no nanomezanao anay ny fanahy masina, ka mba hahatonga anay koa ahitondra ny afi-pitiavanao eo manodidina anay. Omeo anay tokoa ary ny aim-baovao entin'ny fanahy masina, ny hery vaovao iafanay mitory, ny afalian'ny baka hitondra fiadanana amin'ireo mpiarabelona aminay. Andreheto fitiavana tokoa izahay, ka hahatonga anay koa ary ho tahaka anao, o Kristy, mpiarabelona amin'ireo manodidina anay, ka zary fahazavana sy fanasina tokoa izahay amin'ny alalan'ny fampitrahofana ny fiainana sy ny finoana. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, i Jesosy, lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.